Dray andro iny a mipetraka tamina trano azy kely izay a misy rangahy dia Rivo ny anarany. Mpanamboatra kilalao ny asan'ny Rivo a. Tiany ery ny mampifalifaly ny ankizy. Indrisy nefa tsy nananjanaka Rivo. Dray andro a rehefa nandehandeha tany an'ala iny izy dia nahita vatan-kazo ngeda be sady efa voatapaka. Ohatran'ilay hazo tedaviko mihitsy ity. Mety hanamboarana saribakoly tsara. Dia nentin'ny Rivo nody ilay hazo a. Vao tonga tany an-trano izy dia nanomboka niasa tamin'ilay izy. Diovin'ilay izy a dia nanomboka nalany ny hoditrilay hazo. Fa tampoka teo naheno feo izy. Marary izany aok'izay. Ilay tapaka-kazo ve izany miteny izany? Gaga Rivo fa mety nahare vilana izy a. Dia tohizany ihany ny asany fa mbola naheno an'ilay feo ihany izy. Marary izany aok'izay. Tena efa tsy atsony aho izany. Maheno feo tsy fantatra hoe avy aiza. Dia nanohy ny asany ihany Rivo. Vitany nisikotra an'ilay hazo saribakoly tsara tarehy. Misy vatana ilay izy a miaraka amin'ny tanana sy tongotra. Ela ny ela vita tanteraka ilay saribakoly. Dia napetrany teo ambony seza ilay izy a ary nanomboka nanadio amin'izay Rivo. Salama tompoko. Dia totototika nijery ny manodidina Rivo a fa tsisy olona tao. Dia lasa ihany izy nanohy nanadio. Rehefa afaka kelikely a dia tsambikina avy teo amin'ilay seza ilay saribakoly azo ary nanomboka nandihy. Gaga be Rivo nahita an'izany. Tena efa mety lasa dalamarina angamba izy a. Tena mandihy ilay saribakoly marina. Ohatran'ireny olona ireny mihitsy ilay saribakoly mandihy. Dia niraisin'ny Rivo ilay saribakoly a dia niteneny hoe manomboka izao a Pinocchio ny anarana fiantsonanao. Dia niara-niaina teny Pinocchio sy Rivo. Ohatran'ny tena dadan'ireny Rivo. Dia ohatran'ny zaza rehetra mila mandeha mianatra Pinocchio. Tsy nanambola hividianana fitaovana mpianatra Rivo a dia nahamidiny ny akanjo teny akodiny. Dia nomeny amin'ny Pinocchio ilay vola. Dia nalain'ny Pinocchio soamantsara ilay vola dia lasa izy nandeha nianatra. Teny an-dalana feno mpivarotra be dia be. Akanjo, sakafo, kilalao. Tampoka teo a feno olona mivorivory be sady variana nijery zavatra. Mba inona koa ary ny ao? Dia lasa Pinocchio sisisika tena anelanelan'olona teny. Inona ozy nareo no tao? Olona manao clown na papiome ireny. Nyantso ny olona hiditra ao amin'ny tsenany zareo izy. Mba te hahita hoe inona ny ao dia nandrozy koa Pinocchio. Fa tonga dia najanon'ilay olona. Mahandro vola vao miditra. Salasala Pinocchio dia tadidiny hoe ay moa izy manana vola. Ilay vola tokony hividianana fitaovam-pianarana. Eny andoha. Nalainy tany am-paosiny ilay vola dia natolony an'ilay olona. Dia iny izy fa lasa niditra. Feno fampiomezana be dia be tao a. Nisy an'ireny fampetsehana saribakoly amin'ny tady ireny. Azo ohatrana akory zareo. Dia niakatra tseritra Pinocchio a dia nanomboka nandihy niaraka tamin'ilay saribakoly azo. Fa tesitra ampijery. Inona koa ny ataony eo? Gaga be ilay tompon'ilay tsena. Izay izy vao nahita saribakoly azo miteny sady mandihy tsisy tady. Izay vao nahita saribakoly tsisy tady izany. Mampidi-bola be anazy aho io raha miasa ato amiko. Dia teny eo a dia nisamboriny Pinocchio dia tsy navelany nandihy intsony. Nalahelo be Pinocchio. Tahak'izay ny haino ny dadany. Ohatr'izay izao efa mba nianatra zavatra tany am-pianarana. Dia nanomboka nitomany izy. Tampoka teo nisy anjely mipotra.
tokony nanaraka ny tenin'ny dadanao ianao. Antenaiko fa tsy hamerina an'izay intsony ianao a. Voaiko ty varavarana ty a, fa tandremo mamerina indray. Fa alery Pinocchio sady namafara-maso. Dia volinona izany izao no ividianako fitaovana. Dia teo eo a, dia nasiany ilay anjely vola teny an-tanan'i Pinocchio. Tandremindray ilay iny amin'ny tsisy dikany iny a, dana tonga dia mandeha mianatra. Dia navoaka an'ilay anjely kely tao Pinocchio a. Dia iny Pinocchio fa lasa amin'izay hoe andeha hianatra. Nahita ny Pinocchio falifaly a, dia poitra avy any nisy saka sy alika. Tehaka an'ilay vola teny an-tanan'i Pinocchio ry zareo. Inona izany mahafalifaly anao izany? Dia hividy fitaovam-pianarana dia andeha hianatra. Iny ve dia ampy hividianana an'izany e? Ataovy izay tenenay a, dia tomba 10 eny iny. Dia inona no tokony ataoko? Voalohany a, atolory anay izay vola nananao any, dia eo ambilenay ilay vola. Dia ianao a, afaka mitango vola eo amin'ilay hazo na oviana na oviana. Dia iny koa Pinocchio maivan-dofa na ame an'ilay vola teny an-tanany. Vao azon'ilay alika sy ilay saka ilay vola dia lasa ry zareo nitsoaka. Rehefa iny Pinocchio tavela rery iny a, dia poitra avy andray ilay anjely. Fa mbola eto foana ve? Fa aiza ilay fitaovam-pianarana vidianao? Fa efa fantatry ilay anjely hoe efa nomeny Pinocchio an'ilay saka sy alika ny volany. Aza mandainga, raha tsy izany ianao saziko. Dia mbola iny any Pinocchio fa nandainga. Efa nividiako ka, efa voavidy ao daholo. Vao niteny izany Pinocchio a, dia nelava ny orony. Tena marina ve ianao? Dia vao maina andainga Pinocchio a, vao may lava ny orony. Lava loatra ny orony tamin'ny farany a, efa naiky nijery izy. No farany a, dia tsotra ihany Pinocchio dia laza marina rehetra tamin'ilay anjely. Rehefa nifono Pinocchio a, dia naverin'ilay anjely tamin'ny laony ny orony. Satria ianao no tena marina dia averiko amin'ny laony ny oronao. Dia avy eo a, namorona vola teo eo indray ilay anjely. Dia nomeny amin'ny Pinocchio. Na farany mafy mihitsy Pinocchio a, tsy amehany izan'izany iny vola iny. Dia iny Pinocchio fa velokely ery andeha hianatra. Miaraka amin'ilay vola eny an-tanany io a. Fa inona ozy nareo no hitany teo alohany? Ilay olona sambotra azy taloha iny. Indray ilay olona fa efa vonony ny sambotra azy. Tesitra be ilay olona hoe nitsoaka Pinocchio a, dia samboriny Pinocchio a, dia natsipiny tanaty rano. Fa noho nitany anaty rano Pinocchio a, dia tsy niletoka akory fa nitsingevana fotsiny. Moa izy vita amin'ny asika. Tsara kosa ka izany milomana izany a. Dia nanomboka ny lalao rano sy nanao akiletika Pinocchio. Fa tampoka teo, nisy onja be dia rakotra Pinocchio. Fa aiza izany? Mba vario, misy olona ve? Jery manodidina izy a, fa tsisy zavatra hita. Kay a, no an'ny trozony Pinocchio, dia anatin'ny kibon'ilay trozony izy izao. Amin'io fotoana io a, tady amin'ny Pinocchio hatraizatraiza ny dadany. Pinocchio a. Tonga hatrany amoron-dranomasina mihitsy izy tady amin'ny Pinocchio. Dia nanontany an'ireo mpanjono izy a, raha nahita ny zanany vita amin'ny hazo. Tadidin'ilay mpanjono hoe nahita zazalahy vita amin'ny hazo a, nianjera tanaty rano izy. Dia nangataka fanampiana tamin'ireo mpanjono ireo ny dadany. Niantra ny dadany ilay mpanjono ary nanaikiny any amin'ny mpiady a, hitady anjanany.
nomeny any dada ny lakany a dia naalefany izy. Dia iny fa lasa ny dadan'ny Pinocchio nitaingina an'ilay lakana. Noho ny elaela dia ny ratsy ny andro, ny amafy ny rivotra dia nanonja be ny ranomasina. Rendrika ilay lakana kely. Fa ilay dada ngereto ka tsy mahay milomano e. Dia iny fa niletika izy ny hafarany. Dia niletika. Potra avy any ilay jozona nihinana Pinocchio iny koa fa nihinana dadany. Iny rehefa grisagrisy tao an-kibon'ilay trondro. Dia naheno sazany tomany izy. Tonga dia fantany hoe Pinocchio zany. Pinocchio zany zanako zany, fa taiza foana ianao? Tena efa nitady anao hatraiza. Fa lery Pinocchio nahita ny dadany. Latsa-dranomaso mihitsiny. Fona fa tena tsy nien'izay nitenenao ry dada. Afa endry amin'izay manomboka izao. En'ilay anjely daoly zany ary hitany hoe efa lasa zaza endry Pinocchio dia vonjeny indray ary nalany tao amin'ilay kibon'ilay trondro izy mianaka. Lasa zaza endry sy mahay Pinocchio nanomboka teo. Lasa tia mianatra be. Dia rehefa avy mianatra dia manampy ny dadany ao an-trano. Tsy milalalalao an-dalana intsony. Hitan'ilay anjely hoe tena zaza endry marina Pinocchio. Dia inona ozy nareo no nataon'ilay anjely? Rehefa natory tsara iny Pinocchio ny alina dia tonga izy. Dia navadina olombelona Pinocchio. Niampitsiny iny fo maraina andeha hianatra Pinocchio. Vao fo maraina izy dia hafahafa be izany. Way, fa naninona ny tanany? Ary ny tongony toa lasa niova be. Toa lasa vita amin'ny taolana sy nofo ny vatany. Dia lasa izy nitsambikina niala tao am-pandriana dia nakany amin'ny dadany. Dada, jereny dada. Faly be ny dadany, mananjanaka tena olombelona ihany ny hafarany. Tena tanteraka ihany ilay nofoko ilay hananjanaka marina. Fa mihana sady latsa-dranomasom-pifaliana ry zareo mianaka. Tsy nandainga intsony Pinocchio ka tsy nialava intsony ny orony. Dia izay zany rakizy sarotra be ny azahoan'ny dada sy neny an'ireny volo ireny. Mandeha miasa maraina ry zareo dia tsy miverina raha tsy hariva. Ka tsy mahazo lalina amin'ny tsisy dikany ireny volo ireny. Dia hiara-amin'ny dada sy neny aloha vao mividy zavatra na mamoaka volo sao vao mimbaka eo. Dia farany tsy fanao ny mandainga. Aleo tonga dia mitsotra amin'ny marina.